Miarabantsika rehetra amin'izao arivarivan'ny alatsinainy izao. Toy ny fametavetana ny rova, reny natao amin'ny fomba ofisialy reny, ny fanotana fady ary tsy fasiana hasiny ny toerana malaza sy vakoka antsika malagasy io. Ka ny nataitra anahy dia ny teny nataon'ity filoha ity, izay nisy namoaka ka ho vakiako eto io nahavoakako amin'ny fomba mahazatra azy, tsotsotra nefa mazava. Hoy ny filohan'ny Rajoelina omaly tao anatin'ny lahateny izay nataony tamin'ny fanokafana ny rova. Za manao tsy fanokafana io fa fametavetana. Tsy misy afaka manala ny ra malagasy mikoriana ato amiko. Tsy misy na iza anafaka ao anatiko ny fitiavan-tanindrazana, ny maha malagasy antsika. Matoa isika resy tamin'ny 1996 dia nisy malagasy namadika. Tandremo mbola misy mpamadika mampisara-bazana ny malagasy. Ho adidintsika kely izay lahateny nataon'ny filoha izay nasiany arana hita teo. Resaka fitiavan-tanindrazana izany tompoko dia samy manana, tsisy sakana anao mihitsy tsy ho tian'ny tanindrazanao, fa ny zavatra miseho aloha ianao afaka manao izay tianao atao, fa ny olona tsy afaka maneho izay fitiavan'ny tanindrazana izay, satria ny hevitra tsy hitovy foana, tsy voatery hitovy foana, ary ny zavatra fitiavan-tanindrazana aminao mety tsy fitiavan-tanindrazana amin'ny hafa, zavatra mety aminao mety tsy mety amin'ny hafa. Samy malagasy, samy mananjo aneho ny heviny sy teny ohatran'ny io ataonao io. Tsisy sakana anao mihitsy hoe aza manao ny kabarinao io, ary zonao mihitsy ny manao azy, ary mbola mafisika koa fa tsisy afaka anala ny raha maha-malagasy ianao ao anatin'ny mikoriana ao anatin'ny tenanao. Ahoana moa nanaovana an'izany? Fa io dia ao amin'ny saina, atao amin'ny fo. Izay ny fitiavana, ary samy mbola ho tsaraintsika eo anatrehan'Andriamanitra aloha ray, ary eo anatrehan'ny razana sy eo anatrehan'ny tantara. Ka na inona atao sy lazaina dia ny zava-bita sy ny asanao ny tsarana raha misy fitiavana marina ianao na tsy misy fitiavana izay tanindrazanao izay, hoe raha malagasy marina mikoriana ao anatinao sa raha n'olon-kafa. Fitiavan-tanindrazana ny resahanao. Eto aloha dia manatsidika n'ilay resaka hoe matoa tsika resy tamin'ny 1996 dia nisy mpamadika. Asa aloha tsy fantatro na mbola manana ny lohanao tanteraka ianao io. Ny ahy aloha ity io izy io, hitanao mangarangarana be io ary mijery anao mahitsy any anaty maso io miteny io, ary raisiko ary zakaiko zavatra lazaiko sy teneniko eto. Nisy namadika hozy izy ianao, olona tia tanindrazana izany mazava ho azy fa voniko ho faty ho an'ny tanindrazana, ary tsy hamadika hanaoviana ny tanindrazana. Azafady tompoko fa voatsy ela 17 taona izao taona 2010 no na madianao ty tanindrazana iraisantsika ity.
enoy tsara averiko fanoloana namadianao ity tanindrazana iraisantsika ity. Fitondrana malagasy, fanjakana malagasy, eta malagasy lany tamin'ny fomba ara-dalàna no naonganao. Fitondrana nentina filoha no laniny ny vahoaka malagasy maronisa. Raha mifanohitra amin'izay zavatra nitranga, satria ny zava-misy dia miaraka ny raitsin-kombakomba tamin'ny frantsay, tamin'ny hery vahiny ianao zany, miaraka tamin'ny fitondrana frantsay Sarkozy no nanaovanao ny fanjakana iny, satria raha zay ianao rery ary tsy ahavitana inona na inona teo. Ka misy mipirofo, misy mivavolombelona. Ny raha nanahita daholo reny hatramin'ny nanikotrehana-reo an'izy ireny hoe il faut une accusation, raha valy manana traître, raha valy manana criminel, zay ny ahafahanareo nanatanteraka ny asa malotonareo. Ary tompoky lahy Didier Ratsiraka filoha teo aloha dia nanazava mazava izy tenany mbola voarakitra daholo ny sary sy ny feo fa niangavian'ny frantsay izy hanampy anao analana ny ravalomanana, hanonganana ny ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Zany tompoko ny famadihana tanindrazana farany zay farany mangitsokitsoka indrindra, haute trahison, complot, complicité avec l'ennemi. Ny famadihana tanindrazana amboniny zany tsy misy tsony. Raha resaka tribunal miaramila zany tonga dia eloka famonoana ho fatiny no azo amin'izany. Ianao indray ny mbola mihirahira eto hoe misy mimpamadika, fa mbola nananao ve io lohanao io e? Mbola miasa ve io ati-dohanao io? Mbola manam-panahy ve ianao? Mbola afaka mijery ny tenanao anaty fitaratra ve ianao dia miteny mahasahy miteny izany zavatra izany? Tsisy nanofy teto, tsisy namorona, tsisy zavatra hoe angana inona, fa zavatra nisy miaina amin'ny malagasy mahatonga amin'ny firenena amin'izao fahoriana lalina manjoa azy ankehitriny izao. Raha ny fanohitra ho aho amin'ny zavatra misy ny tranga dia azoko ienona ihany sy inona fa tia tanindrazana marina, satria raha ohatra ilay fitondrana nitsangana ara-dalàna, fitondrana ravalomanana no nanao na hoe ny raitsin-kombakomba niaraka tamin'ny mpanjanatany frantsay, ka ianao malagasy tia tanindrazana no nanongana azy. Zany hoe rehefa naonganao ilay ravalomanana dia naonganao niaraka tamin'ilay fitondrana mpanjanatany tao ambadika. Raha ohatra ho aho fa ny fanohitra amin'izay ny zavatra nitranga, tia fanjakana malagasy, lany ny vahoaka malagasy tamin'ny fomba ara-dalàna, tsy nisy halatra, tsy nisy inona no naongana malagasy, dia ianao niaraka nitohanan'ny fitondrana frantsay mpanjanatany avy eo ambadika nanaisotra ny olom-boafidy malagasy. Zany tompoko ny famadihana tanindrazana fa zavadika ao ny tantara, ary mbola samy ho tsarain'io tantara io tsika, na ho ela na ho aingana na izana ianao, fa na iodika havia ianao na iodika havanana amiko dia ianao mimpamadika tanindrazana.
ary matoy firenentsika ohatr'izao dia noho izay fotana mafaty sy hotafady ataonao zay, io mbola amafisinao amin'ny fanotana fady ny rova mantsakamiadana io. Tsy ho zakanareo ny tsin'io anie, tsy ho zakanao ny tsin'io. Ka eto a dia verina maingaingana amin'le resaka hoe article 42 hoe ho alàna ho foanana. Ianao ihany nanoratra an'io nampanao an'io lalam-panorenana io ohatran'le article 54 any rehefa mety aminareo le izy dia ampiarina, rehefa tsy mety aminareo le izy dia tsy ampiarina. Niditra ianao novoainao tanteraka nasambadika ao ambony ambany le lalam-panorenana, 20 taona vao afaka mirotsaka, naborotsaka ao aty amin'ny 5 taona ahafahanao miditra. Izao indray ny hava dia hosoloana ndraiky io ahafahanao mijanona 7 taona eo. Tsy anao anie le Madagasikara, le fitiavan-tanindrazana anie zavatra fanajanan'le tanindrazana, fanajanan'le mpiarabelona, le mpiaramonina, le mpiray tanindrazana, tsy anao rery le Madagasikara. So dia verinao fa fanananao io. Efa manana loko tsika fotsy mena maitso, maninona ny lokonao ty volon-kaka ty daholo ny tanàna rehetrarehetra. Ka mba mieritreritra na ho foananao io article 42 io, na donation na affiliation na inona ny resahanao momba ny resaka hoe manationalité manationalité frantsay ianao dia tsy ampiova inona mihitsy zany. Asa raha mba azonao an-tsaina sy takatra io atodohanao io hoe inona ny antony isian'ny andinin-dalàna ohatr'ireny ao anatin'ny lalam-panorenana mahakasika amin'ny filoham-pirenena hoe tsy tokony hanana zoom-pirenena anankiroa. Mbola fantatrao ve na takatrao na tsy haiko zany hoe conflit d'intérêt. Tsisy afa-tsy izay, tsisy miraharaha an'izay donation na inona na affiliation na ny sasany manao hoe affiliation, zay conflit d'intérêt zay, zany hoe fifanoheran'ny tombontsoa no tsy hanekena ny filoham-pirenena malagasy hizaka zoom-pirenena anankiroa. Satria raha raisitsika ohatra fotsiny amin'ny kahanao ny tenanao io sy ireo maro amin'ny fitondrana malagasy izay manana toerana ambony, manana posta stratezika ekinan'ny aim-pirenena, filoham-pirenena, prime ministre, ministry ny raharaham-bahiny, ministry ny vola, ministry ny zany ny atao hoe poste de souveraineté. Raha ahoana moa ny fomba iadinao hitaky ireo lenosy malagasy tsika ireo? Ianao raha mizaka ny zoom-pirenena frantsay, raha manana zoom-pirenena frantsay zany ianao dia tokony haro ny zo sy ny tombontsoan'ny frantsay, firenena frantsay, la Frantsa. Ka raha ianao sady filoha ianao no manana an'izay zo zay tsy afaka hitaky mihitsy ianao zany andeha hitaky hoe avereno le taninay nipidonareo, zay efa eken'ny firenena rehetra eto ambony tany, ny firenena mikambana fa pidon'ny frantsay ankeriny sy tsy andrariny fanitsakitsahana lalàna. Ka ao farana koa le resaka manjary lavabe sady polémika raha teo anakonanareo ny zavatra rehetra efa tsy manjary ataonareo rehetra amin'izao fotoana izao fa samy mbola ho tsarain'ny tantarantsika na iza ary ao Andriamanitra ao ny razana. Ny razana zany efa vetavetainareo, efa tsy isy zavatra maharazana ny razana malagasy intsony nanomboka tamin'ny 5 sy 4 arivo, zany hoe vaky fasana. Mba takatra ny sainareo ve zany hoe razam-be fasan-drazana ray manontolo foana fongana tsy hita ny razana ao anatiny.
nefa aizany toeran'izay razan'izay ao amin'ny malagasy manarakaraka n'Andriamanitra Andriananahary dia ny razana no mitahy antsika androaman'alina, zay ny finoany malagasy. Ka mba eritrereto ny zava-doza nentinao sy nampidirinao hatramin'ny fanongananao fanjakana tamin'ny taona 2021, potehinao daholo zany rehetrarehetra sy ny asina rehetrarehetra zany. Ny rova tao anatin'izay fotoan'izay manam-pahatonga zao misy nandoro, tsy tongatonga ho azy zany fa de ambava omana po mieritreritra ary samy tia tanindrazantsika. Ianao tia tanindrazana, za koa tia tanindrazana, fa za mbola tsy namadika amin'ny fireneko. Miaraka tamin'ny Frantsay nanongana fanjakana malagasy, lanin'ny vahoaka malagasy. Dia zay indray aloha tompoko, fa de mbola betsaka indray ny zavatra mbola hifandinihana eto, fa mbola hely ty kilalao, mbola hely ty fa mila maharitra tsika ry malagasy ary mijoroa aza misy miembotra na vy na ho vato. Izy moa efa niorakoroka an'izany koa teny amin'ny kianjan'ny 13 May rehefa nanao fitaovana n'ireo vahoaka ireo hoe na basy hipoaka na tafondro aninona dia mivavaka ho an'ny firenentsika ary mampahery antsika rehetrarehetra ho sahy hijoro, tsy hanaiky an'izao zavatra tsy rariny tsony izao. Mandram-piona vetivety indray.